aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana raha ampitomboinao aminao mandrakariva izany ao amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanany tompontsika amen. Ny lioka toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina folo no ataontsika eo ambany maso fa avy amin'izany ny toriteny amin'izao fidirana fahatelo izao. Tsorintsika amin'ny teny Raimbava ny lohahevitra hoe ny filozofian'ny harena. Ahoana ny filozofian'izany harena izany, ahoana ny fahendrena tondrana ny harena. Hoy ny tenin'i Jesosy hoe ny olona tsy miankina amin'izay ananany ao amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Hitantsika izany, dia tsy ao anatin'ny perikupantsika azy. Ry adala no iantson'Andriamanitra nyity lehilahy manan-karena ity, afokatra be ny taniny manan-karena izy, ry adala no iantson'Andriamanitra azy. Ny hoe adala moa zany dia hoe mifanohitra amin'ny endry. Ny adala dia mifanohitra amin'ny olona manam-pahendrena na hoe filozofy, na hoe ny olona manana fahendrena. Inona ny fahendrena eo amin'ny fitantanana sy ny fiariana izay ataontsika? Inona ny fahendrena eo amin'ny fitantanana ny harena izay omen'Andriamanitra antsika? Mba ho marina amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe hifamatra aminaina amin'ny antsika ny fiadanana izay omen'Andriamanitra, ary hifamatra amin'ny andronao ny fiadananao. Hoy ny Deutéronomie toko fahatelo amby telopolo andininy fahadimy amby roapolo. Ahoana ny ahatongavana izany? Ka nanantsika fahendrena amin'izany fitantanana ny harena eo am-pelantanantsika izany. Avaiza moa zany harena zany? Zany zany fanontaniana tokony apetritsika. Avaiza ny harena moa? Inona moa ny tena ilana n'izany harena zany? Mahasoa inona zany? Mitondra makaiza izany harena zany? Ange fanontaniana tokony apetratsika satria zany dia io harena io imaty-matesantsika io, aminotsika tena azy indray mahagaga. Dia mahafatifaty ny olona tanteraka izany harena zany. Ary raha miakatra kely tsika eo amin'ity perikopy ity, miakatra eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny any aloha any, dia mahita hoe tian'Andriamanitra, tian'ny olona ho asitrika eo hatramin'Andriamanitra. Jesosy no nangatahana hoe mba teneno ny rahalahiko hizara lova amiko. Tena maly Jesosy hoe iza moa no nanindry aho mpizara lova ao aminareo, mpizara fananana ao aminareo. Raha azon'ny olona atao dia ampidiriny eo koa Andriamanitra mba azahoany harena. Ary izay no hitantsika amin'izao fotoana izao hoe misy karazana hoe varotra atao mihitsy, varotr'Andriamanitra. Sy Andriamanitra fa Andriamanitra tsy azo midy akory fa mahatakatra ny zavatra ao an-tsain'ny olona. Voalohany, inona ny filozofian'ity harena ity? Ny olona eny rehetra dia tokony hahatakatra fa tsy mahatana ny harena. Izany no hitantsika ao anatin'izao perikopy izao. Tsy mahatana aina io harena io. Mety havokatra be ny tany ka hanambe ny olona. Mety havokatra izay ataonao ka mety hanambe ianao taka n'ity lehilahy ataon'i Jesosy fanaoarany ity, izay nandany ny fotoana sy ny sahirana nikarakarana izany harena izany, nanamboatra trano fanangonam-bokatra, nitahiry, naneho fahafahapo, ary manantena fotoana lava hinanana ny voangona. Mazava ny voalazan'ny teny malagasy amin'ny dika teny malagasy ny baiboly, fa mahafinaritra ihany koa ny ilazan'ny baibolin'ny Jerosalema na hoe Bible de Jérusalem amin'ny teny frantsay an'izany dika teny izany, fa milaza zavatra. Raha dikako amin'ny teny malagasy tsotra dia hoe ry fanahiko manana fananana be, manana ampiampy ataonany maro ianao, koa makaina, mivokisa, misotro, manaova fety. Ire dika teny amin'ny teny vahiny. Ary teto nefa ny nampianaran'i Jesosy, dia izany ny eritreritryilay mbanan-karena. Tsy mahatana aina io harena io, tsy mahatana ny ainao io, tsy mahavidy na azo ampifandanjahana akory amin'ny aina io, tsy mifandanja amin'ny aina. Amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia milaza mazava fa ambonin'ny anina ny aina ary ambonin'ny akanjo ny tena. Zay voalaza ny andininy fahatelo amby roapolo. Tsy laharana voalohany ka mendrika andaninina ny mondro-kery rehetra ny harena. Dia izany aza no ataontsika matetika. Filana mifototra amin'izay hohanina sy hosotrony ary anaovan'izay mahafalifaly ny fo. Ny harena matetika
tsy ny fahafinaretana amin'ny fananan'izay ilaina eto ambonin'ny tany no ambony indrindra amin'ny fahavelomana fa ny aina sarobidy ny aina hoy isika tsy mahatana ny aina izy hananan'ny olona olo soratra masina fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahana zay zavatra hananany ioka toko 20 andiny 20 mbony kely io fotsiny zany tsy manapa-kevitra momba ny fiainan'ny olona ny arenany tsy manana fahefana anao fanapa-kevitra momba ny fiainan'ny olona ny arenany fa misy manapa-kevitra momba ny ain'ny olona izy ilay manapa-kevitra ambony ain'ny olona zany Andriamanitra izy manapa-kevitra io adalana ny fiakinana na fanakinana no avy amin'ny arena zay eo am-pelatanana ny teny ato amin'ity soratra masiny ity ny hoe fanahy ny baiboly dika teny imbonana ny diemma dia mandika azy hoe aina zay mety hazava kokoa satria mety mandiso ny fanaovana heviteny le izy ny olona mantsy misy mihevitra hoe ny nahatezitra an'Andriamanitra na mahatonga an'Andriamanitra ilazan'le olona hoe adala dia hoe ny fanahiny ny veriny fahovokisana amin'ny arena fa tsy dia zay loatra ny hevitra io fa aina ny dikany everiny famahatana aina izy ity ka ny hoe fanahy dia hoe aina na hoe saina psyke saina ananan'ny olona na saina ao anatin'ny olona ny maha-olona ny olona manan-tsaina dia olona mandinika tsara rehefa manan-tsaina ianao adala moa no lazan'Andriamanitra nyity lehilahy zay manan-kareny ity satria maivana be ny saina maivana be ny fomba fieverany zavatra manome lanja tafahoatra ny arena sy ny fifaliana ho an'ny tenany fa tsy mahatakatra hoe misy manapa-kevitra ny eny fiainanao fa tsy anao rery manapa-kevitra ny fiainanao eo olon-kandalo tsika hoy ny soratra masina tsy mahalala hoe olon-kandalo izy afaka malala tsy eto ny tena fiainana tsy eto ny tena fiainana na dia zany aza no ezaka ataon'ny olona amin'izao fotoan'izao satria no mampiavaka kely ny tandrefana sy ny tatsinanina raha amin'ny filozofia ny fiainana ny tandrefana dia mitady arena dia manan-karena manam-bola dia ampiazy zay tsy mila an'Andriamanitra izy dia resahana foana ny hoe aza resahana zany Andriamanitra zany zay ny antsoina hoe horizontalisme ny filatsoanan'izay ny tatsinanana rehetra tovy amintsika dia mitady ny antsoina hoe ara-panahy tady fahendrena ary rehefa very zany fahendrena ananantsika zany dia sima ny fiainantsika sakele mahatsima ny fiainantsika amin'izao very le fahendrena tsy takatry ny olona ntsony hoe ny fiainam-panahany iny ny fahendrenanana ny fifanajana ny fihavanana any no misy ny tena fiainana ny fandaminana an'izany tsy eto ny tena fiainana zay ny texte lazainy tsy ny fahafahampona ny fananakarena eto no faratapony na farany ambony indrindra amin'ny maha-olona fa ny fitohizan'ny aina ny fananana ny antsoina hoe aina ary eo misoratra masina izy dia antsoina hoe fiainana mandrakizay lioka toko 20 andin'ny fasivy tsy alalavitsika iray ihany no manapa-kevitra dia Andriamanitra iray ihany no manapa-kevitra dia Andriamanitra mario tsara ny teny eo amin'ity texte ty soratra masina ity fa iza no ny teny rehefa nilaza lay lehilahy hoe manan-kanina be ianao zao manan-karena ianao mivokisa manaova fety sy ny sisa dia iza no miteny Andriamanitra no miteny ary dia Andriamanitra ny teny taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny ainao na ny fanahinao ho aniza ary zay ny sasaranao sy nangoninao Andriamanitra no afaka miteny hoe anio alina zany hoe izy ny tompon'ny fotoana olo-kely zay mahatakatra fa tsy eto an-tany ny tsara indrindra ka olaniny eto avokoa ny mondro-kery rehetra mba hananany tena eto no amino tena zany mantsy nataon'ny olona mamono tena eto izy misy olona mamono tena mitady vola kanefa noho ny famonotena mitady vola reraka sy ny rehetra dia marary indray dia maty dia tsy misitraka akory zay ny tediaviny ahafoizana ny aina aza ny arena ary io mahagaga io mahagaga io ina moa ny tena tokony ho izy mitady arena ianao mitady nohaniny ianao na nosotrony ianao mba ho velona tsara
mpanana ny maizy azy ianao mba hijoro amin'ny maha olona sy ny rehetra kanefa le arena mihitsy tsy mahatorana zay misy olona maty mitady arena dia ny olo-kafa mandova azy ary dia adalàna ny mitady arena anaovapety anaovana zao zavatra mahafalifaly rehetra zao eto amin'ity fiainany ity fa olo-kendry zay mahatakatra fa misy ny tsara lavitra ka maniry zany fatratra olo-kendry ny olona mahatakatra zany raha olo-kendry zany ilay lehilahy nanankareny ity dia nahatakatra izy hoe misy angeny tsara lavitra noho ny amin'ity noho ity eto ambonin'ny tany ity zay le lazay ny hebreo toko faraky amby folo andininy fahinina amby folo fa amin'izany ozy izy ny tsara lavitra noho iriny dia ny any an-danitra ary noho zany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe andriamaniny satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy tsy mandany ny heriny sy fisasarany amin'izay mandalo fa mandany ny fananany rehetra azahoan'ny sarobidy kokoa ny olo-kendry ny olo-kendry dia mahatakatra fa Andriamanitra no ekinany zany rehetra zany zany ny olo-kendry zany ary zay ny hidirantsika amin'ny faharosady farany arena ny fiarahana amin'Andriamanitra zay koa ny filozofia nyity arena ity arena ny fiarahana amin'Andriamanitra arena ny fiarahana amin'Andriamanitra io izy moa ny Andriamanitra resahana eto Andriamanitra rainy Jesosy Kristy satria Jesosy misy no miteny azy eto ary Andriamanitra nanao hoe ry adala Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ny tompon'ny aina okotsika tsy ho diso lalana taka ny jiosy fa izay zay tsy nanaiky an' Jesosy Kristy ary notebahany Stefanina martiora dekona voalohany rehefa nitory-teny tamin'izy ireo izy fa hoy izy hoe fa ianareo nandahan'ilay masina sy marina ary mpamon'olona no nangatahinareo alefa ho anareo fa ny tompon'ny aina kosa no vonoanareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona zany zahay sany apôstôly toko fahatelo andiny fahavatra amby folo hatramin'ny andiny fadimy amby folo izy no manapa-kevitra ary mpanapa-kevitra tokana manana fahefana hiteny amintsika hoe ry adala ny alina aloalaina aminao ny ainao izy koa no afaka miteny hoe hovokisaky faela velona ianao tsy misy olona afaka miteny ianao am'zany hoe ataoko ela be ianao vo maty misy olona afaka miteny ianao am'zany ve fa izy ihany Andriamanitra ihany no afaka miteny hoe hovokisaky faela velona ianao salamy faraky am'y sivifolo andiny fahina amby folo izy ihany no afaka miteny hoe ary ampiko 5 taona indray ny andronao mpantsaka faharotoko faharoapolo andininy fahenina izy ihany no afaka miteny an'izany fa tsisy olona afaka miteny aminao an'izany koa ny fanekena sy ny fankatoavana azy no tena arena fanekena sy ny fankatoavana azy no tena arena sady mahaela velona dia no tiany Jehovahandriamanitra ao ka iain'ny feony sy fikitra amin'ny fa izany no fiainanao sy fahamarony ny andronao Deutéronomie toko fahatelopolo andininy faharoapolo adalàna no miambohan'Andriamanitra adalàna ny manalavitra an'Andriamanitra na manadino an'Andriamanitra ary nanaitra fatratra ty fanazavana no ety ny tenin'Andriamanitra anankiray ty azavako aminao fa izao rehefa tsy miraharahan'Andriamanitra ianao dia tsy raharahin'Andriamanitra ianao gaga mihitsy nahitan'io texte io fa tsy raharahan'io Andriamanitra io ianao tsy miraharahanao koa izy zao voalaza ny soratra masina mantsy raha mitady azy ianao dia ahita azy fa raha mahafoy azy kosa ianao dia ariny mandrakizay Andriamanitra tsy manary olona fa rehefa manary azy ianao tsy misisika izy tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy Jehova momba anareo raha ianareo momba azy ary raha mitady azy kosa ianareo dia ahita azy fa raha mahafoy azy ianareo dia ahafoy anareo izy tantara faharoa toko fadimy amby folo andininy faharoa mila mitandratsika raha vana malala fa fiarahamonina miambohan'Andriamanitra ty fiarahamonina misy atsika ity fiarahamonina variana mitady fahafinaretana sy arena ary rehefa manan-karena dia mihevitra fa tonga amin'ny faratampony ka manao zay daniny kibo amin'ny filibana sy ny fanaparana rehetra zay azo aparana rehetra ny filan'ny nofo zay ngeny mahatonga firenena maro manan-karena be amin'izao fotoana izao dia mivono mamadika an'Andriamanitra ka lasa manao fanao vetaveta mahavoafady tsy fampiseho masoandro kanefa dia aseho masoandro sy anerena firenena hafa tsy gagitsika raha tonga izao rehetrarehetra izao tsy gagitsika raha tonga ny famaizan'Andriamanitra
maraina teo nanazavany ny antsony hoe PCR n'Andriamanitra fanaovana testa moa zany fa Andriamanitra rehefa naditra ny olona dia tonga ny fahababoana punition pe rehefa babo ny olona nampahirezin'Andriamanitra anaraka azy consolation c ary rehefa vita ny fahababoana dia mamerina am'lohan'ny fiainany Andriamanitra restauration r ary zany zavatra ataon'Andriamanitra amintsika zao tonga am'le hoe restauration tsika zao mamerina am'lohan'ny fiainantsika ary ahoana zany fiainana miverina am'lohany zany mahatakatra fa Andriamanitra no arena ny fananana zany Andriamanitra zany no arena ity pericopy ity dia mampatsiaro atsika fa tsy mahavidy aina io arena io na mitobaka be eo aminao azy tsy mahavidy aina io be deabe ny olona nanan-karena fa matin'ny covid firenena be deabe ary mahagaga dia zao firenena faran'izay manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany no faratampony amin'ny isan'ny olona maty sy marary marina ve zany lazaiko zany ny firenena faratampony ny firenena faran'izay milaza hoe zay olona mahay zay firenena mahay zay firenena tsy mila an'Andriamanitra zay fa laika zay no faratampony tsy mandatsa mandeha Facebook moa ty fa tsy mamenatra mihitsy zany faratampony ko zao verina indray zao ny aretina any fa tiranovana tsy mandatsa ary tsy mirehre fa zany no izy rehefa mandao an'Andriamanitra fa ny olona zay akasitrahan'Andriamanitra kosa dia omeny fahendreny sy fahalalana ary fifaliana fa ny mpanota kosa ampiasaina anangona sy amory mba hisomena zay akasitrahan'Andriamanitra zava-poana sy misambo-drivotra koa zany ozy Solomona ao amin'ny mpitoriteny faharoa 1:20 farany fahendrena tsy misaraka amin'Andriamanitra aza misaraka aminy amin'izay rehetra atao fa tsy ho faty-antoka zay miaraka amin'io Andriamanitra io ary zany ngeny nataontsika nandritra zao fiboahana zao firenena manitra tsika maro ny olona manitra fa tsy nisaraka tamin'Andriamanitra ary sady anisan'ny mino matoky fa raha misy olona miady varotra zany zao amin'Andriamanitra ary medehibe ny olona niady varotra tahaka zany Sodoma sy Gomora raha horavana dia niady varotra Abrahama raha mba misy 50 marina ve dia horavanao ny tanàna ho aripaka ve ny olona raha misy 50 marina Andriamanitra dia tsy andripaka ta Madagasikara ve dia tsisy zato tsisy arivo tsisy rayalina marina tena mivavaka amin'Andriamanitra ary mety zany no antony tsy naharipaka atsika tsy nahalanindringana atsika tsy resaka toetrandro tsy resaka medehibe ny tany mafana noho tsika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ary aza misaraka amin'Andriamanitra fa izy ny tompony volafotsy sy ny volamena agay toko faharoa 9 sady tompony ny aina asan'ny apôstôly toko fahatelo 5:10 ary afaka manome fiainana mandrakizay Jaona toko fahafolo 9:20 iza zany no endry ny olona mifidy zavatra anankiray ve dia ny arena sa ny olona mifidy zavatra anankitelo ny volafotsy sy ny volamena n'Andriamanitra ny aina n'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay n'Andriamanitra telo zany ny olona mifidy ny telo ny olokendry ianao ve dia hifidiny ray ka dia tsy alova ve miaraka amin'Andriamanitra ary za dia miteny amintsika amin'ny alalany ty tenin'Andriamanitra aza misaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary tsy teny fotsiny aty am-piangonana zany fa miara amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na ny fivelomanao na ny fahasairananao na ny arenanao hoety miaraka amin'Andriamanitra zany fa arena ny fiarahana amin'Andriamanitra olokendry ianao raha mahatakatra fa tsy mahatanaina ny arena ary olokendry sika raha mahatakatra fa arena ny manana n'io Andriamanitra io manan-karena zay manana azy ho n'Andriamanitra voninahitra amen vavakisika indreny fifalianay fa nomenao an'izany fahendreny zany indray zay tsy ny filozofia lay milazaina hoe manam-pahendrena no endry fa ny olona mahatakatra fa Andriamanitra no arena ary ny arena tsy mahatanaina fa misy manapaka ny ainay no olokendry misaotra anao no zany fahendrena nomenao anay zany
mpitsiky ny fanahinao zany, fampahireza ny fanahy masina anay zany, ampianaro zay anampahendrena mandrakariva ka tsy totototo foana andaniny ainay amin'ny fanangonankarena kanefa tsy ao Andriamanitra, fa ampianaro zay hitodika amin'Andriamanitra, angataka hery avy aminy satria mampahery izy no mampandroso ny fiainanay, anananay zay ilainay rehetra eto amin'izao fiainana izao raha sitraponao. Mazava ny teninao ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anay zany rehetra zany. Sitrakao ny anananay ny ampy eto, sitrakao ny anananay hoanina, ny anananay ho tafiana, ny anananay ny anaovana didy, ary nijoroanay ho mpanompon'Andriamanitra no tahiny Jehova. Fa mialohany zany dia ny sitraponao dia mandidy anay hikatsaka ny fanjakanao. Raha mahatakatra zany zay dia olokendry. Misaotra anao fa nomenao anay koa zany sainy zany. Taio ary ny hoaninay sosotronay, taio zay ilainay, aza vela tsy anana ny ampy zay fa omeo anay zay ilainay amin'ny fiainana andavanandro. Omeo anay zay ilainay amin'ny famitana ny adidinay ny andraikitray. Aza vela ho anisan'ny olona mahantry zay mba tsy hanala baraka anao, fa ataovy milahatra eo amin'ny toeran'ny mpanefoefo zay satria manana anao. Taio ny fahasalamanay, taio ny fivelomanay, taio ny ankonanay, taio ny asanay, fa izany no borofo fa eo amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Avelo eloko zay amindreo fo miaraka amin'ity firenena misy anay ity, na ny mpitondra na ny vahoaka, dia ho anarinao, ho tezainao, voninahitra ny eo anao ny amin'izay efa nitahinao ny firenena ka tsy lany ringana ny firenenay, na dia ho aza ny adalanay sy ny tsy fahataterahanay. Tompo, mametraka ny fiainan'ny fiangonana eo am-pelantananao zay, mametraka ny fiainanay manokana eo am-pelantananao zay, mametraka ny fiainan'ny firenena eo am-pelantananao zay, oka ho tanteraka zay sitraky ny fonao, ary zany vavaka izany ka manay mivavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe: rainao eo zay ny an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Eo anay nio sy anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izy ny eloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsara rehefa malala dia tsika hiara-manonona ny fanakem-pinoana voalohany ho fijoroana vavolombelona miaraka amin'ny fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao, ary tononontsika amin'ny finoana zany manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka mari fiditsiny, nijala nanapaka Ponty Pilato, nombohana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalivony, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no hiviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-kelo, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.